amin'ny fofany fifaliana no iarabako atsika manakavy eto tapitanana fianaratsosy ny manodidina tiampita amintsika fotsiny hoe mitoy ny fotoana lehibe amin'ny sabotsy ho avy izao fa 20 ny volana febroary amin'ny 7 ora maraina vavaka makasika ny fianakaviana sy ny ankonana ny terina mahazava-dehibe an'ity fotoana amin'ny sabotsy ho avy izao tia dia tsy vavaka délivrance fotsiny tsy vavaka délivrance fotsiny fa tena hianatra mihitsy tsika ny fomba hiatrehanao sy hamahanao ireo olana eo anivon'ny tokantrano sy ny fiainam-pitiavana sy ny fiainan'ny ankonanao hatramin'izay manko ny zavatra mahazatra dia hoe rehefa manana olana amin'ny tokantrano manana problème amin'ny tokantrano dia ndao anatina pastera metratanana ndao hivavaka ndoka volo be korotana andao angataka délivrance mpanompon'Andriamanitra mihitsy fa tena mikorotana ny tokantrano maditra raha mise misy fijangajangana mikorotana ny mpivady dia vavaka ny eritreretintsika tsy ratsy ny vavaka ilaina ny vavaka fa tsy ampy ny vavaka tsy ampy ny vavaka fa mila mahalala ianao ahoana ny fomba ifampitezarina ao anivon'ny ankonana ahoana ny fomba ifampitezarina eo anivon'ny zanaka sy ray aman-dreny ahoana ny itondrako ny vady tsika manko rehefa hoe manana olana raha-tokantrano zay tonga dia ny mametsiny be fahatany foana ny vadinao ny diso fa misy fomba hiatrehana misy zavatra tokony ianarana andaminana ny olana ao anavon'ny tokantrano ary zay mihitsy ny zavatra ianarantsika sady vavaka ho an'ny ankonana sy ny fianakaviana no hianatra mihitsy izay fomba hiatrehana ny famahana an'izay olana zay fa tsy ampy ny vavaka tsy ampy ny fametran-tanana tsy ampy ny délivrance fa mila mahafantatra ny zavatra tokony atao ianao baiboly dia nilaza ringana ny oloko no ny tsy fisiany fahalalana ny problème tsy ny devoly ny problème tsy ny rafy vavinao ny problème tsy ny vadinao mampirafy fa ny problème ny tsy fahalalanao ny tokony ataonao miatsika ny olo efa pirafisana io ny tsy fahalalanao ny tokony atao miatsika ny rafy vavinao na ny rafy lahanao ny tsy fahalalanao ny tokony atao zany ny problème manoloana korotana tokantrano fa tsy ny korotana tokantrano ny olana tsy ny vadinao maditra ny olana fa ny olana dia ny tsy fahalalanao zay zavatra tokony atao zay na tonga baiboly hoe ringana ny oloko no ny tsy fisian'ny fahalalana ka ifampizara amintsika ny mpanompon'Andriamanitra amin'ny sabotsy ho avy izao amin'ny 7 ora maraina izay afatra lehibe izay manerana ny trano fivahana vaon'oloko eto Fianaratsoa atia nosy eo ampita ambony atsimon'ny laka nosy io ary indrindrandrindra eto amin'ny foibe vahaon'ny oloko eto Antarandolo ambadika station Shell no anatanterantsika ny fotoana io vahaon'ny oloko amin'ny 7 ora maraina tsy diso veloma tompoko